matetika asako dia ny anangana, valan-javaboary, ahafahana miompy sy mikarakara ireo biby atahorana ho lany tamingana misy eto Madagasikara. Ny tanjona amin'izany dia ny mba ahafahana miaro ny ain'ireo biby ireo amin'ny heritritra natiora sy ny hetrakitraky ny zanak'olombelona. Faharoa manarak'izay dia mba hananana toerana azo tsidihana ho tsidihan'ny mpizahatany na ny vahiny na ny malagasy azondratra ho tsidihana ka ho zary fampidiram-bola. Fahatelo dia ny tombony ho an'ireo mpianatra izay ilainy ho fanitaram-pahalalana ary ilainy ihany koa amin'ny fikarohana izay ataony. Fahaefatra manarak'izay dia ny famoronana asa mazava ho azy ho an'ny tanora izay tsy hanasa. Izy tahirik'hevitra tsirairay avy amin'ireo biby ireo ka ho hita amin'izany na ny anarany na ny karazany na ny anarany ara-tsiantifika, ny sakafony, ny fomba fiainany sy ny fomba fitombony taranaka. Mila tohana anefa izany tetikasa izany dia ny tetikasa mila tohana ara-bola mba ahafahana mikarakara ny fanangonana sy ny taratasy ara-panjakana ary ihany koa ny toerana itobian'ireo sy ny sakafony. Mila tohana ara-teknika sy mila tohana ihany koa fiarahana miasa amin'ny mpitsabo biby matihanina. Misaotra tompoko.